Mivavaka manokana isika amin'ity volana Desambra ity mba ho voafafy mitondra fiadanana sy fampihavanana ary fanantenana ireo kristianina any amin'ny tany miady sy anjakan'ny fifandirana indrindra ny Moyen-Orient. Tsy amin'ny famaritana ara-tsaina fotsiny na miady hevitra fa amin'ny fihetsika sy ny asa no angorahantsika ireo ianjadiany ady sy ny fifandirana makataka ny fon'i Jesoa izay mangoraka ny olombelona. Ka ny fihetsika sehontsika dia maneho ny fitiavan'i Jesoa sy ny famindrapon'Andriamanitra. Nampanantena azy Jesoa fa tsy ho lefy laza ny fihetsika feno fitiavana toy ny nataon'ilay vehivavy nanidina diloilo-manitra tamin'ny lohan'i Jesoa kanefa notezeran'ny mpianatra. Ankoatr'izay dia maimaim-poana ireo fihetsika asehontsika satria vokatry ny fo sy tsy mikendry tombontsoa araka ny kajikajy ataon'ny olombelona. Fa Andriamanitra kosa no mamaly azy ireo araka ny fahasoavana. Hoy Masina Ambroise hoe tsy hoe maka amy ianao ka manome ny mahantra fa maka ny azy sy mamerina azy aminy. Famerinana amin'ny laony, ny rariny sy ny hitsiny ny asa fiantrano hoy izy, fa tsy asa fiahiana toy ny ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka izay maneho fahefany sy fiankinan-dohan'ny zanaka. Tsy asa ataon'ny lehibe amin'ny madinika ny fanompoana ny mahantra fa fihaona ny mitovy saranga izay manambara an'i Kristy sy ny fanajana azy. Ireo mahantra sy ireo madinika anisan'izany ireo mpifindra monina sy ireo babo ary ireo atao takalonaina dia ao am-pon'ny Eglizy sy hananany tombom-pitiavana manokana. Toy ny ireny mihaino zanany ny Eglizy miara-dia amin'izy ireo. Ny fanatonana sy ny fandraisana azy ireny dia tena fitoriana vantana ny vaovao mahafaly. Ny fihetsika ataontsika sy ireo asa fanompoana sy fampihavanana ary fanonerana dia vokatry ny fitiavana ny fomasin'i Jesoa sady fanohitsana ny sorona nataon'i Jesoa tamin'ny tenany hanavotana ny olombelona. Ny firaisan-kina sy ny fiarah-mientana no miteraka ao anatintsika ny fangorahana izay miteraka fihavanana ary mitombo ao amintsika mandrakariva izany isaky ny maneho fitiavanamana isika. Manaraka izany dia tena manatanteraka ny nofinofitsika momba ny fiadanana ny fihetsika mangoraka asehontsika sady atsapahandreo very hevitra sy fianakaviana fa tia azy Jesoa ary mampirehidrehitra ny fony toa andreo mpianatra nakany Emaosy. Ny fihetsika sy ny asa toy ireny aza no tena mampita ny finoana sy ny fatokisana an'Andriamanitra satria manohina ny fo. Iboiboika mandrakariva ho antsika avy amin'ny fon'i Jesoa anie no arahany velona manasitrana ny ratrapon'ny olombelona sy manainga antsika ity sy hanompo ary manosika antsika hiara-dia hanorina tontolo hanjakan'ny fahamarinana sy ny firaisan-kina ary ny fihavanana. Manana didy amin'izany ny tsirairay sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena, indrindra manoloana ny fandrindram-piarahamonina sy ny endrim-pamokarana ary ny fanjofana mivaona amin'ny tokony ho izy. Ho mpivahiny ny fanantenana tokoa ny isika, ho mpitory ny vaovao mahafaly ny fiadanana, ho mpanorina tetezana mampiavana, hampanjaka ny fifanankalozan-kevitra ary hitondra fanavaozana sy fampandrosoana tena izy.